dia faly miaravantsika indray ny amin'izao fotoana izao hiaraka anaraka ny fampianarana larana fahasivitsika izay mitondra ny lohateny hoe moa zany lovany lohateny ohatra ny tsitako eto indray ny lohateny izany lohateny eo hoe ny Andriamanitra Abrahama mihitsiny a atsisy kosa anio e noravan'Andriamanitra Abrahama mihitsy ny dity folo jiosy a sy ny lalàna amin'ny Mose pikely lalàna amin'ny Mose kely be am'izay zany mitoy tsara mihitsy ny izy dia miaraka ireo teny ireo zany miarakely an'izay ka andaontsika aloha hiary hivavaka indray ary anaraka an'izany teny zany satria tsara dia tsara mihitsy ny lohaten'ny fampianarana indrindra ho an'reto mpitandrina dity folo reto satria dia tena hitantsika fa tena fa mpanota daholo le mpitandrina dity folo izay no mahatonga le mpitondra fihevana amin'ny teny hoe mpanota satria lay Andriamanitra nampitandrina azy ny mihitsy nefa tsy izy dia nampianatra zavatra tsy marina mahatonga le olona mpanota zany ny profo Andriamanitra mpampanota io arahany zareo io engany mbo tonga saina amin'izay nareo teny izy engany mbo tonga saina amin'izay nareo omandrayntsika amin'ny fotoana izay iarahantsika eto indray zany amin'ny fampianarana androany moa zany dia milarana fahasivy a izay mitondra ny lohateny hoe noravan'Andriamanitra Abrahama mihitsy a ny dity folony jiosy sy ny lalàna amin'ny Mose hoe Mosesy moa zany amin'ny olana hoe Moïse ozy ny katolika romanina zany inona zany na tonga an'io Andriamanitra io nanravany io zany tena marina fa inona le nyravainy aloha dia nyravainy dia io dity folo io mihitsy fa ao alefantsika eto aloha ny fanapofona indray aloha zany hoe ny tena nandravany io dity folo sy lalàna Mose io dia tena io Andriamanitra Abrahama io mihitsy nandravany io e fa tsy ny zanany zany nandravany io voalohany fa lay dadany mihitsy nandravany io dia le Andriamanitra Abrahama izay ntsona mianarana hoe Yahva Yahva izy mihitsy nandravany io ary androany zany Eliady hanapirofo aminareo ampitiavana be mihitsy ny hoe izy nandravany io zany hoe tsy mety tsony zany mitandrina an'io dikan'izay fa dalàna indray raha mbola hitandrina indray no ty zavatra efa nravany hoe ho tandremanao indray andao no jerevantsika izy iny aloha ny antony nandravany anazy aloha satria dia menemenantsika le teny hoe tia ny teny mandravana azy azakazakantsika aloha zany a any amin'iza moa zany dia azakazantsika any any amin'ity teny ity tsika miazakazy Isaia 66:3 Isaia 66:3 ary ny fandriny Eliady ho tonga soaty amin'ny hiaraka amin'ny Eliana reo a dia hiarakatsika ho any amin'ny Ehosoa amakivaky iny avakavaky iny tsika hitaingina VSC tsika tsy andeha toloniko amin'izay le VSC fa tena mety amin'izay izy fa ho avy le izy efa nikeka any zany vaisseau spatial du ciel des cieux eny anaran'izy io fa Eliana morona zay anarana zay ny ambassadeur-ny Ehosoa zany anaran'olombelona io fa tsy izay ny tena anarana eny amineny fa izay ny mety aminareo zay dia efa leo tao satria mateo anaran'olombelona foron'olombelona dia izay no naovantsika le anarana zany hoe VSCC vaisseau spatial du ciel des cieux zay iny ny mitondra ny zedaritetra ny zanaky ny avy indrindra ho any amin'ny lanity ny lanitra any ay mahafinaritra be mihitsy Isaia 66:3 indiny bafeko moa rehefa avy eo dia misy toy dia ny 4 rehefa avy eo izay mamonomby dia ohatrany mamon'olona aty misy omby natao fanatitra taloha tany a ka raha misy mamonomby izy dada Yahva dia mitovy amin'ny mamon'olona eo mazava zany fa tsy mety tsony zany ny fitandremana dity folo sy lalàna Mose zay le izay izay mamonondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka ny vozona alika nefa ny soatra masina raha miteny taty amin'ny androny Ehosoa ny ivelany ny alika keto nefa zany dia mitovy amin'ny mamolaka vozona alika tena tsy tian'Andriamanitra tsony na tsy tian'le Elohe ny Israely tsony a tamin'izany fotoana zany tsy tiany zany Elohe zany tsony ty resaka fisoloana ity ty fanatitra ity zany ao amin'ny andininy manaraka indray izay manatitra fanatitra hoanina dia ohatra manatitra rakisoa izy koa zany manao fanatitra tondra ondry io ndro matsy ny famafana fahotana taloha fanaovana fanatitra dia mitovy mamolaka vozona alika
raha mitondra fanatitra ho anina kosa ianao a dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa. Tapina avetrahany lalàna dika zany fa kisoa zany ange zava-doza amina tambo mihitsy zany raha zanak'isy ireny resany, tsy azo atao mihitsy mikitikitika kisoa zany. Zany mahatonga ny sabatista rehetra matahotra ny kisoa satria io le atahoran'zareo le hoe raha misy mikitikitika kisoa amin'ny Isaia 60 ino izy ohatra 66 any indra tsy diso le hoe le mahina rakisoa le hoe leo anatin'ny tanimboly dia mihina rakisoa sy ohatran'izay misy ohatran'izay tsy tadidiko tsara izy 66-17 angambany izy iny ry rova Isaia 66-17 iny moa le ampitahoran'zareo le olombelona mihitsy matahotra daholo ny olombelona rehetrarehetra tratrarita aza miditra amin'izany tsony efa etelia aza miditra amin'izany tsyo tsisy nina fantatry reny eo nandela azy zay. Fa rehefa manao fanatitra kosa ianao zay teny dada Eva dia ohatra mitondra rakisoa ianao ary zay mandolo didika azy manimpofinao fanatitra fahatsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy, tena mitovy amin'ny manompo sampy mihitsy ianao zy dada Eva. Mazava ho azy zany fa tena ny rahavany dada Eva eto ny fisoroana. Inona ny atao hoe fisoroanana? Satria metraka fantenintsika hoe maninona ity soratra ity e? Fisoroanana io ao anatin'ny lalàna Mose ary toko sy andininy anankiray io. Izany hoe hitatsika eto fa nibloqueny dada Eva ny fisoroanana. Ary raha vao nibloquena ny fisoroanana tsy azo atao intsony. Dikan'izay zay rehetra mitandrina didy folo rehetrarehetra dia zao lasa mpanota daholo satria bloqué ny fisoroana. Zay manao fisoroana mitovy amin'ny mamolaka vozona alika, zay manao fisoroana tondra ombona olo sy ny karazany mitovy amin'ny tondra rakisoa, zay manao fanatim-pahatsiarovana dia mitovy amin'ny misaotra ny sampy, ary zay mbola manao fanatitra eo dia mitovy amin'ny mamono olona zay mitondra omby. Zava-doza amina tambo mihitsy zany. Nefany ianao raha iaraka amin'Andriamanitra zany ry rova, roa moa zany voateniteny eto foana fa rova dia zay zany zay fa io tsy miseho sary. Aleo zany teniko hoe dia nareo totokantrano zany ho anao totokantrano zany dia miteny aminao zany eny dia zao zava-doza zany ty zava. Fa io fanatitra io no manala ny fahotana. Zany hoe raha vao tsy misy fanatitra zany ny olona, tsy manao fanatitra dia tsy afaka amin'ny fahotana. Noho izany raha iaraka amin'Andriamanitra ianao dia zay manafaka amin'ny fahotana no ka diavinao indrindra fa tsy ny sabata sy ny kisokoro ny fadianao mafy sy ajanao mafy nefa le manafaka anao amin'ny fahotana re tsisy. Zany tena tena olona tena tsy misaina mihitsy ny tena marina ilay mametraka hoe ny sabata sy ny kisoa ny ambony indrindra. Elia ohatra mafy loatra ilay tena tsy mafy. Zara zany efa miteny milamina be misy miadana sy mora kely mihitsy. Fa ndao nge resatsika ty teny ty manana problème zany ianao eo anosy loatra dia ataontsika ohatran'izay izy. Misy problème zany ianao eo anosy fitsarana eto Madagasikara zany zay resako zay, samy manana ny toeram-pitsarany aby nareo zany. Dia eo amin'io resaka anosiko zany misy mpitsara ao. Mazava ho azy fa rehefa tsy te higadra ianao fa matahotra an'ilay migadra, tsy aleo hoe mba manampy tany mpitsara raha mitady hevitra mba hiaonana hihavanana amin'ny mpitsara ohatrany. Na dia tsy afaka miaona aminy, tsy afaka miresaka aminy, fa mba aleo mba misy hoe mba raharaha mba anady atao hoe mba tena hiangavy be sy ny karazany eo hoe mba tsy higadra ianao dikazay. Any amin'ny resaka fitsarana tokony fanaovanao raharaha igny mba tsy higadra ianao fa tsy haiko ny hoe any amin'ny zavatra tsy mifandray amin'izany ianao miazakazaka. Ohatra manana problème be ianao, ty manaky indrindra mantsy ty sary ty, aiza ianao miazakazaka, raha tokony ilay ministeran'ny fitsarana miazakazaka mba miteny hoe afao re za tomboko ripo tsara ary a ministeran'ny fanaovana baolina ianao no miazakazaka. Izy hoe ny ifandraisan'ny baolina amin'izany moa
ministeran'ny fanatanjahantena no mizakazaka hoe avoty ary ministeran'ny fanatanjahantena. Inona ny raha iny mpitsaranao am'izany? Ohatra zany io sary ataonao io. Ny lalàna ny fanafana fahotana dia ligatra ny boky Levitika toko faha 12. Izany no tokony karoanao ny solution am'izany. Ianao rigatra amin'ny boky ny sabata sy ny boky ny fifadiana kisoa no mihazakazaka. Zany ny edivanao mafy ho ampitahoranao ny olombelona sy ny karazana dia gaga tokoa fa dia tena matahotra le olona amin'nanaovanareo anazy. Tena hainareo mihitsy manapepempo anazy fa tonga ny fanafanan'le olona fa nareo mihitsy ny tiany voapempo ny tenin'ny Elia am'izay mba tonga saina. Mananome exemple mazava aleo fahampirarahampo tsara. Exemple io toy izay fahampiraraha amin'ny mpiasan'ny ministera amin'ny baolina ry. Ny mpiasan'ny ministera amin'ny baolina dia mampijery bolanao mamasina mety ho vitany. Fa ny manafaka anao amin'ny tribonaly tsy ho hainy mihitsy zany a. Fa ny manafaka anao amin'ny tribonaly mba tsy higadranao dia pitsara. Ary lalàna zany, famaren'eo pelatana zany, lalàna maneran-tany zany a. Zay le tiako tenenina. Ka hitodika tsikely amin'ny teny dada Iavasy Osoa. Dia ny tany teny dada Iavamo satria izy namoaka ny dity folo tamin'izany fotoana zany. Fa ny zanany koa mahafantatra an'izany. Izao le teny. Ao amin'ny boky Levitika toko faha 12 dia misy ny fanafahana ny fahotana indray mandeha isan-taona. Ary ty fanafahana ny fahotana indray mandeha isan-taona tia dia mitondra ondry ary osy amin'izany fotoana izany. Zay ny lalàna tao. Dia vonoina ireo omby sy ondry sy osy ireo dia rehefa maty ireo dia ny ran'ireo rehefa nalatsaka dia iny ny famafana ny fahotana ho an'ny zanak'Israely Israely. Zay ny mahambony lalàna ny fisorohana io. Io ny ambony indrindra satria io ny mampiavana an'ilay Israelianina amin'io Andriamanitra Abrahama io. Fa tsy ny sabata sy ny kisoa kory ny mampiavana amin'Andriamanitra. Fa io lalàna ny fisorohana io ny mampiavana amin'Andriamanitra. Ka rehefa mba hiavana amin'Andriamanitra ihany dia aleo io fisorohana io foana ny ketrehana mafy ahoana ny anaovana an'ity fisorohana ity. Fa ny saingy zava-doza na ampidiriny zareo mpiantso Jesosy tao anatin'io lalàna ny fisorohana io nampidiriny tao le Andriamanitra tsy iziny. Tena sampy be mahatsiravina mihitsy. Zava-doza amina tanjo. Sady fandikan-dalàna ny zavatra mahatsiravina. Fiantsina ady amin'ny dada Iava direkta mihitsy. Loza amina tambo mihitsy le izy. Ohatry rehefa tsika le hoe tena zava-doza ty. Ny fisorohana dia tena misy an'io famafana ny fahotana io azany. Araka amin'ny boky aiza moa izy iny? Aiza moa lalàna ny fisorohana? Levitika toko faha 12. Levitika toko faha 12 manomboka amin'ny andininy fahafiry. Manomboka andininy fahatelo tsy nijery hoe tondra an'ilay ondry sy osy ary omby. Levitika 16:3 ary zao no entiny Arona raha miditra amin'ny fitoerana masina izy vantotromby lahy iray atao fanatitra noho ny ota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana. Io izy io zay io zany le hoe mitondra vantotromby lahy sy ondry lahy io le ndesantsika teo zany io le Isaia 66:3 io zay. Dia ao amin'ny andininy fahadimy indray mbola misy fitondrana osy indray eto. Andininy fahadimy ary ny fiangonan'ny zanak'Israely dia handraisan'ny osy lahy roa hatao fanatitra noho ny ota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana. Io zany fa sady misy omby misy ondry misy osy atao fanatitra noho ny ota mivandravandra be amintsika io andininy fahadimy. Fanatitra noho ny ota hoe hitanareo amin'izany hoe tena mazava be ny teniny Elia. Tena mazava be, tena fanavotana nge zao taon'ny Elia zao. Tena fanavotana tsisy taky ty. Sambatra be nareo olombelona nahita ny Elia. Nanery mba hahita an'izao mihitsy ny olona fa saingy tsy nahita izy fa zao nareo zao vao nahita azy. Saingy fifarana ny tantaranareo vao hita izy. Tsy mampaneniny zany fa tamin'ny andronao nahitana ny famonjena tokony hifaly ianao. Dia ity fanaovana ity fanatitra ondry osy omby dia ondry dia osy tia fanafana fahotana ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona io
ao amin'ny andininy fa telo amby telopolo efatra amby telopolo avy hatrantsika zany. Lovakitsika amin'ny andininy fa telo amby telopolo nanomboantsika eny azy 33 dia ny 34. Dia anao fanavotana ho an'ny fitoerana masina izy sy ny ho an'ny tranon'ilay fionana sy ny altara ary ny mpisorona ary ny olona rehetra amin'ny fiangonana, ary ho lalàna mandrakizay ho anareo zany anaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona ahafahany amin'ny fahotany. Important io ny ambony indrindra zany lalàna ny fisorohana, satria Andriamanitra efa namoaka dito hoe Andriamanitra tsy mihaino mpanota. Isaia 5:5 sy ny 2. Isaia 59:22. Eno ny tanany avatsy fa efa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mary. Fa ny helokareo ny hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra nareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Raha izay ten'Andriamanitra zany dia Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Isaia 59:22 zay. Tsy mihaino ny mpanota io Andriamanitra io. Dia mba hahafahanao mihainon'Andriamanitra zany dia aleo zany afaka amin'ilay fahotana, satria ilay fahotana mampiafina ny tavany. Inona zany ny solution tsy hampiafina ny tavany? Dia tsy any amin'ny sabata, tsy any amin'ny kisoa, fa any amin'ny fanafana ny fahotana. Inona ny solution amin'izay? Dala manao fanatitra ianao. Zay zany ilay solution hoe dala manao fanatitra, misy ilay fanafana fahotana indray mandeha isan-taona, tsy ny sabata akory ny mahafaka ny fahotana, ary tsy resaka ampafolo-karena akory ny mahafaka ny fahotana, ary tsy ny fivadiana kisoa akory ny mahafaka ny fahotana. Tsy zany mihitsy, fa ny fanafana fahotana dia ity fanatitra isan-taona ity, fanaterana omby ondry osy, zay ny fanafana fahotana. Diso adresy daholo zay nitanana sabata sy ny fady kisoa hatramin'izay any amin'ny tsy izy daholo nareo no nandeha, voany dia voly tsaratsara daholo nareo, ary tena voany tsaratsara mihitsy nareo. Orso izy tanteraka raha ny amin'ny baka zany dia tena ary raha nanao maîtrise anao ka nanao mémoire dia trany trany efa leo be ny jury, ivongivona daholo ny jury sady tena ho inona ary ty. Ohatr'izany io nataona io. Ny fanafahana ny fahotana ny important satria eo Andriamanitra io tsy mihaino ny mpanota. Ka na nitandrina sabata sy ny fady kisoa teo ianao rehefa tsy afaka ny fahotanao tsy mihaino izy. Zany na teo tena fausse route, tena fausse route mihitsy ny direction any, tsy izy mihitsy ianao tena izy. Izao ny zava-misy amin'izay ary. Raha ny sary mandeha dia amin'ny boky Levitikosy hoe atero ny fanatitra ho afaka ny fahotana nareo. Inona nataony dada Iava? Bloqué dada Iava ny fanatitra. Isaia 66:3 teo. Inona ny antony? Satria izy efa nampitandrina fa tsy nety ny haino ny zanak'Israely. Satria izy efa niteny fa tsy nety ny raharaha mihitsy ny zanak'Israely. Farany tapahany amin'izay fifandraisana taminy tsy navelananao fanatitra intsony. Izany hoe ny bloqué ny dito folo voalohany nampijanona an'io avy hatrany dia dada Iava tamin'ny alalan'ny nampitsarany fanatitra tsy azo atao itsory. Izany hoe tapaka hatreo ny fifandraisan'ny dada Iava tamin'ny zanak'Israely. Ny hafa firenena moa zany dia tena tsisy tsy mifandray amin'ny intsony. Zava-doza indray nataony hafa firenena, lasa indray ny batainy io tenin'Andriamanitra. Jereo inge dia dalan'ny hafa firenena ty nalay indray ilay tenin'Andriamanitra nampidiry taonay Jesosy eo amin'ny bokin'ny Levitikosy 16. Orova zava-doza amina tanjo. Inony ty? Ory hafa firenena, inony ty nataonareo? Ry mpitondra fivavahana, iza ny nampanao anareo an'izao sary zao? Dada Iava no bloqué ilay izy. Endralay napiditra anazy tao. Solonareo an'ilay Jesosy ilay Levitikosy 12. Iza ny nampanao anareo an'ity? Dia valy teny, dia volona nanao an'izany, nampanao anareo an'izany, dia niny daholo. Satrany hoe aokitsika vavaka dia amenina daholo izy ny olona tao. Ay zava-doza nampanaovana anareo tao ny tena izy anie. Ory olona tsy takatrao ve izany teny izany?
matoka fa takatro mihitsy ny lisy aty zao le izy any raha ny antona tonga ny dada Iava nampijanona le no jerevantsika hoe inona ny antony de ny amin'ny fahotany zanak'isy reny dako hoe karoka kely toko sy andiny indray tsika aloha ovakitsika aiza moa zany ovakitsika aloha ny Isaia 2 dia ny 6 sy ny 8 no ovakitsika kely vetivetika Isaia 2 aiza moa zany Isaia toko faharoa eny andininy fahenina sy ny fahavalo Isaia 2 dia 6 ka hatramin'ny 8 fa efa nanariny taranak'i Jakoba olonao ianao iny ny antony satria feno fanao avy tany antsinanana izy efa lasa mpanandro tahaka ny Filistina sady efa be zana-bahiny mivadika ny zanak'Israely ny dikan'izany lasa nivadika mpanandro ny taniny dia feno volafotsy sy volamena sampy ny dikan'izany sady tsy hita lany ny arenany ary ny tany dia feno soavaly sady tsy hita isany kalesiny ny taniny dia feno Andriamanitra tsy izy koa eo anatrehany asany tany ho iankofany dia izay nataony ratsan-tanany zay ny zava-doza nataony zanak'Israely tena loza mahatsara nanompo sampy ny zanak'Israely zay natonga ny Jeremia mpaminany nitsangana ny teny foana hoe tena mba nivereninareo fa tsy mety anio hoe tsy naraha nefa ny zareo tezitra dada Iava loza nanjao ny zanak'Israely zava-doza mihitsy nareo tsika jery toko sy andiny anankiray indray aloha karoka kely indray aloha tsika aloha jery tenin'Andriamanitra indray tsika ato amin'ny Isaia toko voalohany Isaia toko voalohany andininy faefatra Isaia toko voalohany andininy faefatra eo tsika manomboka zany teny 5:10 zay no jerevantsika zany andininy faefatra 1:4 indrisy firenena mpanota olona mavesa-keloka taranina ka mpanao ratsy zanona ka mpanao meloka efa nafoian'ny Iava izy efa nanamavy ny ray masony Israely izy efa niodina izy vitanareo amin'izao andiny 5 nahoana ny mbola te asiana ihany nareo noho izao fiodinanareo lalandava zao niodina foana ny zanak'Israely eny ka retina avokoa ny loha rehetra ary marary ny fo rehetrarehetra hatramin'ny faladika hatramin'ny loha dia tsy misy izay tsy marary fa ratra sy dia kapoka sy fery vao tsy mbola voaporitra na voafe na voalemy dilo ilo izy andiny 7 eno inge ty atezerany dada Iava tamin'Israely ty ny taninareo dia efa alao ny tanànanareo dia voadotra tamin'ny hafa ny tany ny volenareo dia lany ny fahavalo eo masonareo ary lao izy toy ny efa noravany fahavalo ary ziona zanakavavy dia nilaozany tahaka ny trano ratsakazo tao anaty tanim-boaloboka tsy tahaka ny fandriana miantona amin'ny mpiandry voly ao anaty tanim-boalo voatango dia tahaka ny tanàna tao fahirana tsika azakazaka ny andininy nao re ao amin'ny andiny 10 misy ara hojerevantsika kely ato hoe ahoana ny efatra ambin'ny 10 14 aloha aleo 13 mihitsy ny eo amin'ny andiny aiza moa zany 13 eo amin'izay le teny aza mitondra fanaty poany intsony fofona vavetaventana amiko zany ny voanombolana sy ny sabata sy ny fihetsompiangona tsy zakako intsony ny fivoriana masina feno aroaroam-paratsina ny voalohambolanareo sy ny fotoam-pivavanareo dia halany fanahiko mavesatra amiko zany ary dia sasatra mihitsy ny ary mitondra azy ary raha mananty tananareo dia hitapy maso tsy hijeranareo enina dia manao vavaka be azy nareo tsy miainanareo feno ran'olona ny tananareo dada Iava mihitsy miteny tena tsy mety amiko tsony mihitsy nareo nanome conseil moa izy eo amin'ny andininy 9:20 hoe andanareo misasynareo dia mba diovy ny teninareo esoritseo alohan'ny masoko ny ratsy fonareo mitsara fa aza manao ratsy
saingy tsy nataony zanak'Israely izy ome ary izy nanompo sampy ohatsika hoe jery santionan-kely ndray karotsika kely tetenyke ome ndray izy nanompo sampy ny teny izy araka izy angely izy iny zay jerevantsika kely araka ny bokyny Jeremia 16 Jeremia 16 de 9 sy 9 ka hatramin'ny 18 Jeremia 16 aminy Jeremia 16 de 9 tezitra am'izay dada iavasa Jeremia 16 9 de kitsika amin'y fasivy zany fa izao no lazay niava tompony maro Andriamanitry Israely indro atsahatro amin'ity tany teo masonareo sy amin'ny andronareo ny feon'ny faly sy ny feo miravoravo de ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina sy ny maro samihafa zany ary raha mbaranao amin'ity feny ity zany teny rehetra zany ka hoy izy aminao nahoana iavano no laza zany loza mafy rehetra zany hamelezana anay fa inona moa no elikay ary inona no fahotanay zay nanontany tamin'ny ava Andriamanitra ay de lazao aminy hoe satria mba mizesta be zany olona Israely any eto miteny hoe fa naninony zay de ino am'izay noho ny nafoizany razanareo aho iava sy ny nanarany Andriamanitra kafa andiny faraiky ambin'ny folo io sy ny niankofany teo anatreny ary nafoizany sy ny tsy nitandremany lalako ary ny teninareo koa de nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo fa ianareo ary samy mandeha araka ny ditry ny foratsinareo avokoa ka tsy mety miaino ho ka de oloako hiala amin'ity tany tianareo ho any amin'ny tany tsy fantatrareo na ny razanareo ary any no antonareo Andriamanikafa andro amanalina men'Andriamanitra didy am'izay satria io tadiavinareo de manompo Andriamanikafa am'izay nareo de zay natonga ny hoe bloqué ny dada iava am'izay fisorohana tsisy mahazo famelan-keloka atsony lasa makany Andriamanitra nareo ndana mitady famelan-keloka any zay ny zavatra mipetraka amin'ity sary ty satria tsy amindra fo aminareo ao zay nefa ranolizy zany am'izay ngamany zay mihitsy am'izay be zay teny zay teny efa ampy zay nanomboka hatramin'ny andininy fafisy teo zany fa sivoka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo zany zay ny fakitsika teo zay fa tanterahany teny le izy hoe nanompo Andriamanikafa andro amanalina le zanak'Israely tezitra am'izay Andriamanitra foanany am'izay ny fifandraisana aminy zay ny antony nanapany amin'ilay fisoronana tsy mety amiko tsony fiarana aminareo sy dada iava rehefa ny mpiteny dada iava ny fisoronana bloqué ny dikan'izay de ozy ny teny dada iava hoe io tsy azo anampiana ary io tsy azo any esorana fa izy mihitsy no ny teny io hoe tsy azo atao tsony te ka rehefa tsy azo atao tsony io de tsy azonao atao tsony zany mikitikitika an'io satria rehefa bloqué zany fisorohana zany de mpanota dao zay mipetraka ao anatin'io zany hoe zay adala tsisy saina rehetrarehetra zany manomboka eto de mbola mitandrina didifolo ihany nefa ny dada iava efa ny teny hoe tsy mety tsony io halako hatrany amin'ny fanaovanareo an'io ary maty isy ampaminany ny taoriana zay ary tsisy tenina vokany tsony ary tsy misy mihitsy mpaminany ny laza am'izay ta teoriny hoe ao fa vaako indray zany teny zany fa verako ny anareo manao tsisy tsony efa bloqué ny dada iava de bloqué tsisy afaka namatsony nanomboka teo de tsisy afaka nanao fanatitra tsony ny zanak'Israely feny ataontsika sary zany le izy aleo tsy atao safa manjary mijaly any amin'ny radio fa aleo ataoko teny ihany izy noko teny dada iava zany ny lalàna ny fisoronana bloqué tsy azo idirana sans interdit midika zany fa zay mipetraka ao anatin'ny didifolo rehetra rehetra nanomboka tamin'izay fotoana nisy ihany teny zay mandaka zao tsika miteny zao ny mpitandrina didifolo rehetra rehetra de mpanota daholo eo mason'io Andriamanitra io zany mahatonga ny vavanareo rehetra rehetra ry mpitondra fivavahana sy mpivavaka miantso Jesosy Jésus teny hoe mpanotinareo satria maninona tsisy tsony ny famelan-keloko ho anareko nareo ny tetandrina didifolo eo nambakain'ny iny le hoe andeha volana angalakatsaka
efa tany mivesesy ka re vese mialatsiny am'izay mihinan-kanina am'izao le zao rehefa nakany mivesesy ka re vese le eny amin'ny tanety hitany besiny mare de hita teo le zavatra ohatran'izany io sary io tena ratsy be ny sary a fa izao le zavatra zao e io nareo miariary milaza fampanota satria rafitra tsy azo idirana no midirana areo na mpidiry ny devoly am'zatra tsy azo ampidirana tsy azo idirana nareo tada iava zao ve no mibloke tsy azo atao tia de tsy tahotra tsenitsy nareo mbola mitsofoka ihany tena mahatsiravina zany fahatezerana amrehetra manjoanareo am'zany sary zany matony bloke ny dada iava eo de tsy azo atao tsony mitsofoka ao satria tsisy tsony ny famelan-kelika ho azonao ka anao iny ianao zany mbola hitsofoka ao io ny fanaporofona fa dada iavanina ny ravany dity folo voalohany iahosoa fotsiny a nonanao ny confirmation teo amin'ny fijaliana miray saina tsara izy mianaka fa tsisy an'izany misaraka zany miray saina tsara mihitsy ary ny confirmeny zanany teo ambony azy fijaliana mihitsy le izy zany mahatonga na miteny hoe aza mba miteny an'izany hoe ny apôstôly no mampitandrana dity folo fa te ady amin'io dada mararia iava io ary aza mamanendrikendrika ny apôstôly zany fa tsisy apôstôly anao an'izany le zanak'andriamanitra misy ary no miteny hoe aza nampina ny teny de aza ny esorana ny teny mbola avy amin'le zanaka atsika rehefa avy eo de hiditra amin'ny apôstôly valohantsika aloha jerevantsika tsara l'histoire raha vo nytapena ny dada iavana ny sakana tsy navelany dina ntsony ny fiesonana le dity folo nefa tsy azo nampina tsy azo ny esorana de otorina miaty toko fefatra andininy faharoa rovakitsika dikazay tsy misy nina azonao atao tsony bloke tanteraka ny lalàna makany amin'ny dity folo satria tsy azo atao nininina io tsy azo nampina io a tsy azo ny esorana io eo nefa ny atantsika ny adalany zay miantso jesosy jesoa rehetrarehetra natainginy zareo ao am'izay jesosy eo amin'io plasy ny levitikosy toko fenina ambiny folo io nefa ny lalàna miteny hoe aza nampina aza ny esorana fa tena sakiny jesosy jesoa mihitsy ny mitainginy eo amin'ny levitikosy toko fenina ambiny folo izy nydikan'izay iza io jesosy jesoanao io fa zany tsy fanaratsiana fa fatongava-tsaina fivepoka amin'ny bomba atomika dana mba manaraka vaovao amin'ny RCI de manaraka vaovao amin'ny France 24 dana manaraka vaovao amin'ny France Info dana ro daolo ny vaovao rehetrarehetra any fa ny tenin'ny Elia tanteraka tsy maintsy miatra daholo amin'ity planeta terre nareo ty mino ihany ny tenin'ny demony de hitanareo ny afarany lalakale anareo zaka efa manaprofo e teotore miaty toko fefatra andininy voalohany sy ny faharoa andininy faharoa vetrany aza pinareo ny teny sy andidiko anareo ary aza ny esoanareo fa tandremo ny didiny avandriamanitra reo sy andidiko anareo io didiny dada iava io zany a sady tsy azo anapina tsy azo ny esorana zay ny didiny dada iava zany tsy azonao atao manampy an'io a ary tsy azonao atao a ny manaisotra an'io nefa ntsika mahita fa mibloke ny dada iava le fiesonana nony anisy sady tsy azo anapina tsy azo ny esorana nefa ny bloke ny dada iava le fiesonana de tsy azo atao tsoa zany miditra ny dikan'izay satria zay mitandrina an'io zany de ho mpanota mandrak'izay satria tsisy fanafana amin'ny fahotany tsoa bloke ny dada iava le mpanomena azy mihitsiny le andriamanitra abrahama mihitsy no ny bloke hoe tsy azonareo atao tsoa ny miditra ato dikan'izany profo mivongana be fa tsy mety tsony na ho an'ny israelianina azany ny mitandrina ny didy folo sy lalàna mose fa tande manora teny ho mpanota zay mitsofoka ao zany hoe mitsotsotsotro ohatra ny teny amin'ny devoly hoe bataony izy ry devoly de tomody any aminareo zany dikan'izany tsy mbe mitsotsotro ny volato sy mare fosany izy fa tena mitsotsotsotsy hoe ny ampelatana ny devoly satria ho lasa mpanota zay mitsofoka ao de voaporofonareo nyvavanareo tokoa inge satria nareo mihitsy zao no miteny hoe mpanota tsy mendrika e mpanota matevikoditra e ary samy miady ho mpanota daholo nareo ka noho ny ambe didi folo eko voaka mivavanareo le izy mafinaritra be ny a manoro hevitra marina
tena mahafinaritra be reto zany Eliaza zany ozy ny hoe ianao koa ohatra midoka ny tenanao fizandray no dokafa keto raha tsy zay any aminao zany mitondra n'izao fampianarana mamonjy anao zao ka tsy mandoka ny Yahosoavy any dikan'izany satria rehefa mandoka ny tenako a Yahosoa ny dokafako amin'izany satria zasy Yahosoa raha ihany zay miasany ihany zao ataoko zao mamonjy anareo zay ny famarinana ary hamonjy anareo koa ny tanjona hatramin'ny farany iny nefa ny zavatra nitranga re olona fahotana mahatsiravina anankiray no batain'le mpitondra fivavahana zay mpiantso Jesoa izany Jesosy sy ny Jesoa zany dia napetrany eo amin'ny plasin'ny Levitikosy 20 hoe io ndray hono zao ny fanatitra ataontsika io Levitikosy 20 natsofiny ao io Jesoa io aza mandainga mihitsy nareo ry mpitondra fivavahana fa zany io nataonareo ary aza mianatra mamaly ary ohatra ka maheno aby tsitsy aza mandainga aiza nampidiranareo na tsy eo amin'ny plasy io hoe nataon'le zanak'Andriamanitra mbola zay nefa zanak'Andriamanitra fa tsisy akory tsisy niteraka an'iny zany a ny Andriamanitra Abrahama tsy niteraka an'iny zany fa aza miteniteny foana ny nateraky ny Andriamanitra Abrahama zay atao hoe Yahavana na hoe Yahosoa ny naterany nalainy reto olona reto ny Andriamanitra tsy dia napetrany eo amin'ny plasy Levitikosy 20 dia araka ny teny Jeremia reny vakitsika teo hoe nanompo Andriamanitra kafa ry zareo nanompo Andriamanitra tsizy ry zareo io le izy fa natsofony teo amin'ny Levitikosy 20 mihitsy ny aza le Andriamanitra tsizy zava-doza amina tambo le tia nataonareo ty nen'le hafa firenena tsy mba hoe nanompo Andriamanitra tsizy fotsiny fa ny batainy mihitsy le Andriamanitra tsisy natsofiny amin'ny Levitikosy 20 tena sacrilège ozy ny katolika romanina fahotana mahafaty ozy ny protestanta tsy haiko tsony zay filazana anazy tena zava-doza amina tambo nataonareo olombelona nefa tsika voavina hitany lalàna teo hoe lalàna io tsy azo amapila tsy azo ny esorana dia vitanareo mihitsy nanampy an'izy hoe rehefa hitareo fa bloqué vetrany le fisoloana dia nybatainareo le Jesoa natsofoko nareo ao tena olombelona tena mahavita ny antsiady tamin'ny dada Yava lozika be le bomba atomika sy le bomba nucléaire hipoka nareo ihany naniry an'izany zana te miantso polisy tadoloza be mihitsy ny ianao manao akasiparana ny dada Yava dia miantso indray n'Andriamanitra vonjeo zay nefa ianao tia mankasika anazy tena zava-doza mihitsy ny tia mitsanga tena ireny zao ny fandraisany miantso polisy amin'izany nareo le mivavaka ny tiako teneny mivavaka ny Andriamanitra raisinareo ny baiboly Andriamanitra nefa ny zava-doza nataonareo zavatra matesy n'Andriamanitra nataonareo dia miantso Andriamanitra nareo pakasika an'Andriamanitra mihitsy tena izy ireo miantso polisy zay ndio namitenareo aza mba mivavaka tsony fa tsy mety tsony ataonareo zany nataonao mpitondra fivavahana zany nataonao any amin'ny lalana tsizy mihitsy nataonao zava-doza amina tambo mihitsy zay le hoe ny Andriamanitra Abrahama mihitsy ny bloqué an'io fisoroana io ary dikan'izay rafa izy ny dikan'izay satria vo bloqué ny fisoroana vo janona ny anankiray dia miara-mijanona dao izy rehetrarehetra satria sady tsy azo amapina io ny tsy azo ny esorana vo nivakitsika teo ka raha vo bloqué ny anankiray bloqué daholo izy rehetrarehetra rafa daholo izy rehetrarehetra ny dikan'izay saingy nataon'le hafa firenena rehetrarehetra kosany na alain'le Jesosy zay tena mpandrava olona manipy any amin'ny hery na atsofiny eo amin'ny bokin'ny Levitikosy 20 fa sady fandikan-dalàna no fanaovana mampatezitra ny dada Yava satria dada Yava ry miteny aza nampiana zay ny esoana dada Yava ny bloqué n'le fisoana fa vitany hafa firenena zay tsy hoe izy nanao anazy napiditra n'le fisoana indray ary ny sololy vatan'olombelona le vatana omby sy ondritry sy osy teo
tena mpiantsy ady amin'Andriamanitra mihitsy nareo. De tsy raha latahotra ve nareo mangatà mafy rehefa mipoaka ny bomba tsy andeny amin'ny tranonareo any iny bomba mandehandeha any iny, mangatà mafy. Mbo miteny mihitsy ny Elia e. Gravy anie ty sary mandeha ty hoa tena atezerana mahatsiravina nge ty mandeha ty e. Ary lôzika be ty Madagasikara ty raha fay. Atria eto mihitsy ny lehibe ny tena fanaovana an'izany adalàna zany. Mba mivavabavaka ihany ny rehetrarehetra tany amin'ny faritany izay tany ampitan-dranomasina zany. Tany Togo, tany Comore. Atria mba misy mpivavabavaka miantsoantso Jesosy ihany sasany ihany. Vitsy an'izy. Ohatran'izany koa ny tany Inde. Fa ny teto Madagasikara tena sady miseho rôle amin'izy, miseho matanjaka amin'izy, miseho mahiten'Andriamanitra amin'izy. Nefa ny rehefa tonga amin'izay Elia apokaty daholo ny entinareo teo. Ina zao ny entinareo anoerana ny titeny ty? Ina indray no ketrehany lohanareo entinareo manohitra an'izao teny zao? Ina ny ahafanareo manohitra an'izany hoe rehefa nravany dada Iavana izy mipiteny sakana tsy mahazo manao tsony. An'izany fihesoroana zany, ahoana nareo navita nanao hoe ty Jesosy ty indray nanao an'ity zavatra ty ohatran'izao. Tena mampime be mihitsy le sary nataonareo. Mpamon'olona any amin'ny elo. Zany na izay vao tena hoe tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ireo mpitondra fivavahana. Tsy matahotra an'Andriamanitra nareo. Fa dia ho hitanareo koa nefa ny enjoanareo. Za miantso any olombelona rehetra miverena amin'izay, andao anatona ny Elia nareo. Vonjeo ny fanahinareo. Tonga Elia ty hitondra nareo any amin'ny lanitra manapa-hevitra. Aza matahotra an'ireo olona mpalotareo nareo. Matahorany Yehosoa, matahorany dada Iavana. Zay no atahorana fa tsy olombelona mety maty nampianatra ny zavatra tsy marina sady tena raha tsy manjary mihitsy ny nampianaranareo. Namorika nareo hatramin'ny farany mihitsy ireo. Tsy mety mihitsy n'izao sary zao mihitsy. Jereo io teny io miara-mitanga itsika e. Miara-mijery itsika e. Dia tokony ho tonga saina za nge tsy namoriny e. Miara-namaky soratra masina tsika. Ahoana ny hevitranao? Tsy mbo hosirena tokoa ve ianao hoe ay ve za rehefa bloqué ty dia ahoana izay ny tadiavina anao ny kosany? Sa tsy nataony hafa firenena? Amin'izay mbola nanonao foana anay. Dada Iavana bloqué tsy azo atao intsony. Vitany hafa firenena ny hoe andao hoe batainy ty Andriamanitra tsisy dia atsofoy aho. Fakasiana an'io Andriamanitra io tena. Ay. Fakasiana. Eo anatrehan'izany sary izany indrindra zany. Hitantsika mihitsy ny hoe dada Iavana mihitsy ny no nandrava n'izany didy folo sy lana Mosevo izany voalohany indrindra. Satria bloqué ny fisorohana. Izy nanao an'izay voalohany indrindra. Nanomboka teo zany dia efa fantatra fa noravany mihitsy ny didy folo satria matoa tsy navelany dirana tsony. Dia ho ravana ny dikan'izay. Tsy azo atao tsony miditra ao. Ary dada Iavana tsy mba olona ka handaingana zanak'olombelona ka hanenina. Fa rehefa anteny izy hoe bloqué dia bloqué hatramin'ny farany. Bloqué hatramin'ny farany io. Numérie 23 19 rehefa kitsika ny ty teny ty. Numérie 23 19. Numérie 23 19. Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy hoefainy, na efa niteny va izy ka tsy ho toviny. Zay io dada Iavana io zany tsy mba tahaka n'olombelona ka hoe hivadibadidela na hanovanova zavatra. Fa rehefa niteny izy hoe bloqué dia bloqué hatramin'ny farany zay. Bloqué tsy azo kasena intsony io. Tsy mba ohatranao hoe bloqué dia débloqué, bloqué débloqué. Ianao olombelona manao an'izany. Fa izy rehefa niteny hoe bloqué dia hatramin'ny farany io bloqué io. Tsy azo kitena intsony. Fa olombelona iza zany no samy kitikitika an'ilay teniny ka nandravany iny teny iny. Anjaranao mieritreritra fa adversera io. Adversera ny Andriamanitra Abrahama ilay napiditra hoe ampidiro an'ity Andriamanitra tsisy tindray ao amin'io plasy io e. Adverserany io. Raha mbola hiaraka amin'io ihany ianao dia asakasaka anao. Efa nomeko anao ny lalana hoe Iavana amin'izay arahana manomboka izao dao hiaraka aminy. Manaraha ny Elia. Ho any amin'ny Yehosoatsika, ho any amin'ny dada Maria Iavatsika. Mazava be izao teny izao.
ka rehefa ny bloke ny dada iava io fisolonan io zay rehetra miditra ao mpanota daholo, de rehefa mpanota anao de tsy menanao Andriamanitra fa ny devolony miainanao, de io tokoa zay niditra tao nanaonao foana tonga hatrany hoe nybatainy le Andriamanitra tsy izy iny de napetrany eo am'plasy ny fisolonana. Levity Kristoko 5:20. De ianao ve eritreritra hoe tsy atezerana be ny eo amin'ny dada iava no zao itenenantsika zao. Itenenako moa fa tsy anao. Tena mitehanao mihitsy fa efa tonga amin'ny atezerana faratampony. De hoe rehefa nitapahany dada iava de tsy misy lizaliza mahazo mikitikidika intsony fa zay mitsofoka ao de tena mpanota. De jereo am'izay ao le Andriamanitra tsitsy natsofoka ny olombelona ataonay miantsiady amin'ny dada iava zavatory zany. Ka faranatsika kely aloha zany fa mazava be mihitsy ny hoe dada iava mihitsiny le Andriamanitra Abrahama mihitsiny a nampitsahatra ny fisolonana rava izy ny dikan'izay satria maninona tsy azo atao nininona ntsony io ary noho ny am'izay sary izay indrindra satria efa tsy afaka atao nininona ntsony hoe didy fosy lana Mose io zay indrindra no natongavany zanany ary ny misy eo any zanany dia anyravany io mikonfirme le nataony dadany hoe blokena ary tsy azo ampiasaina ntsony a de ny fantsihany teo amin'ny hazo fijaliana mba hipetraka am'izay ny fanekena vaovao satria lay fanekena didy folo ho any zanak'Israely tsy azo atao nininona ntsony ko atao iny tokoa sady efa sady tsy azo atao nininona normalina tsy maintsy potehina zay ny hoe aza mamanendrikendrika ilay zanak'Andriamanitra io nampitandrana didy folo fizy mianaka ami'ray saina tsara ary aza mamanendrikendrika hoe ny apôstôly nampitandrana didy folo fa apôstôly izy any say ady amin'io dada iava io izy ala ve no bloke ka izy misy apôstôly amahany iny ny tena izy ny zany any aza tsy sanikitika an'iny mihitsy na ny kely azy ka rehefa ny dada noho ny bloke izy tsy olombelona ka andaingy fa rehefa ny bloke ny fisoloana bloke hatrany farany satria izy tsy mba olombelona ka andaingy ary ny zanany tsy namahany zany sary zany mihitsiny fa ny zanany aza vomey ny vonony teo mihazo fijaliana mba hipetraka ny fanekena vaovao satria le fanekena voalohany de ny didy folo efa ny vonony dada iava tany alohan'ny fotoana tsy azo idirana ntsony ka mba tonga hipetrahan'le fanekena vaovao de tsy maintsy potena le teo aloha zany no mahatonga ny hoe tsy misy olona nafahefana mazo mandika ny teny dada iava ka rehefa dada iava ny nandravan'iny hoe tsy azo atao ntsony ny fisoloana raha vao tsy azo atao mantsy ny fisoloana rava ny didy fosy lana Mose ny dikan'izay potika izy ny dikan'izay satria ny fisoloana ny fototry ny lalàna ka raha vao potika ny fisoloana tena Levitikio 5:12 manontolo zany potika zany ka raha vao rava ny Levitikio 5:12 tsy azo mampina nefa eo tsy azo inesoana de matoy zany ny potehiny dada iava izy ray manontolo hoe miala daholo izy ray manontolo ny dikan'izay tsy azo atao ntsony a ny mipetraka ao fantaina farany hoe iza nandravan'le didy folo zany tsy lalàna Mose lay Andriamanitra Abrahama mihitsy nandrava azy iavano anarany meko teo ny toko sy ndimy io zany miantso anao Eliasa dia maranako ny teny koa andao any amin'ny Yehosoa fa Yehosoa am'izay nanamarina ny fanampotenana izy io teo amin'ny hazo fijaliana natao hitany zao tontolo zao am'izay ny teny dada iava hoe tsy azo atao ntsony miditra eto de nentiny Yehosoa am'izay ny fandravanany io teo amin'izy teo amin'ny hazo fijaliana novonomy teo ny didy folo sy ny lana Mose lesona atsika indray zay ho amin'ny rapitso fa ny androany faranatsika eo aloha ny androany atoika fahavoaranareo tsara rapitso zany te hoe inona nataon'le zanany malonany zany nataony dadany zany iava efa meko ny valiny novonomy teo amin'ny hazo fijaliana le didy folo satria ny dadany nandravany voalohany de ny ravany ny confirme teo amin'ny hazo fijaliana am'izay zany ka tena famonjeny zany ary zay manaraka an'izao teny zao tena avitra izy averiko tsara ndre mandeha ny teny sao tsy tadidinareo tsara hoe izy zany nandravany didy folo sy lalana Mose voalohany indrindra de ilay Andriamanitra Abrahama mihitsiny a lay dadan'lay atao hoe Yehosoa izy no namono ny voalohany indrindra araka ny boky Nisy 9:20 rava ny didy folo a lay Andriamanitra Abrahama mihitsy nandrava azy voalohany a iavano anara farana ny teny a miaraka ivavaka ndraytsika ho amin'ny famaranana ny samy fampianarana zany sotra betsaka tatamala iavao
sotrany amin'ny teny sy ny fananarana ary ny teny mahatonga saina avy any amin'ny lantilanta avy any aminao fanomenao mihitsy ny teny mba ho fantatry ny olona fa tena diso lalana izy rehetrarehetra, tena nakany amin'ny lalana ny taritiny devoly daholo ny olona rehetrarehetra. Andro ny famonjena azy sao tady tonga Elia ny rahanao voalaza araka ny teninao efa nampitondrainao ny mpaminany ny teny mikasika tonga n'izany famonjena izany amin'ny alalan'ny Elia, famerenana ny ray amin'ny zanany dia ny fony ray amin'ny zanany ary famerenana ny fony zanany amin'ny rayny. Zao ataoko izao zany. Vonjeo ny olona dada malala iay avao, vonjeo ny olona mba ho tafaverina soany aminao, avoty ny fanahy izay mitady fanavotana ho tafaverina soamantsarany aminao dada malala avao, mba ho tonga saina daholo ene izay mandrehany Elia, ho tonga saina daholo izay mandrehan'izao fahamarinana aseho izao dada iavao. Ho anao dia ho anao rery ihany ny voninahitra manakizay. Sotra betsaka eo soano amin'izay rehetra fahefana nomenao aho hitondrasako an'izany teny rehetra zany. Voninahitra ho anao dada iava marana, tahaka izany koa anao Jehosoa, ary aminaranao Jehosoa anaovana ny teny rehetra. Halleluja, amen. Dia mirary isotsika samy ho teny Jehosoa ho amin'ny fiarahantsika manaraka andrea.